rehetrarehetra tonga soa daholo tsika rehetrarehetra faly a mahitatsika tsirairay avy dia mba andao ifampiaraby mba rabao ny akavananao ny akavianao ny eo anoloanao ao tonga soa daholo arabaina miaraba tompoko elaela tsy niona zay tsy niona sotran' Jesosy tafaraka indray a ato am'izao toeran'izao a miaona amin'ny fahatsorana miaraka amin'ny fahatsoram-po a amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Ina vaovao fahasoavan'ny tompo avoaziny isan'andro zava-dehibe izay fahasoavan'izay. Raha tsy miankina fahasoavan'ny tompo tsika tsy mavita na inona na inona. Am'izay mety hoe arerahana, am'izay mety hoe atrotrahana, am'izay mety ady sy zavatra maro isan-karazany, nataon'ny tompo ireny isy fa nisy in'ireny akory tsy hatonga anao hijanona. Alleloia. Nisy in'ireny akory tsy hatonga anao atory fa nisy in'ireny vao mainka hamporisika anao. Ary nisy in'ireny atonga ny tompo iteny hoe ampy anao ny fahasoavako. Amen. Atonga ny tompo iteny hoe ampy anao ny fahasoavako fa mandehana amin'izao herinao zao. Taditsika ny fiainan'ny Gideona. Rehefa natsoiny Gideona hanafaka ny zanak'Israely teo ambany fanapahan'ny Filistina, nijaly mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany satria rehefa tonga ny vokatra dia tonga ny tonga ny mpandroba mandroba azy. Dia izay mba vokatra nataony izay fiompiana nataony dia nitafiana sy ny ravan'ny mpanafika hatrany. Dia izay foana nahazo ny zanak'Israely fa Andriamanitra manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ary rehefa manana fotoanany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra dia nanendre ny Gideona. Rehefa nanendre ny Gideona izy, i Gideona avy hatrany Gideona dia nanaiky ve? Tsy saha Gideona. Tsara toko fahenina. Tsy saha Gideona. Hoe iza ve no irahanao hanafaka ny Filistina, hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fambabon'ny Filistina sy ny firenena maro samihafa. Iza ve no antsonao? Za le kely indrindra hozy Gideona. Za le kely indrindra amin'ny fianakaviana. Za le tsinitsinina amin'ny fianakaviana. Iza ve no antsonao? Ohatrany hoe ianao zany antsony tompo. Za ve no antsonao hanafaka amin'ny Madagasikara? Za ve no antsonao hanafaka ny fianakaviana? Za ve no antsonao hanafaka ny ankohonana sy ny fiarahamonina? Fa ny tompo rehefa mifidy lazaiko anao tsy diso safidy. Amen. Rehefa nifidy anao ny tompo tsy diso safidy fa ianao mihitsy zay no nifidiny. Ianao mihitsy zay no mety. Ary rehefa mijery anao nefa ianao dia tsy mety. Marina sa diso? Rehefa mijery anao dia tsy izy mihitsy e. Rehefa mijery anao dia tsy ao mihitsy e. Fa hoy Jesosy ianao le izy. Amen. Rehefa mijery anazy dia tsy izy. Rehefa mijery anazy dia hoe indrisy olo mantra iza no anafaka amin'ity tenany fahafatesany ity. Fa Jesosy mahita, Jesosy mahalala hoe ianao le izy. Gideona nge olona complexé total mihitsy. Tena nisy sous-estimé mihitsy. Tena hoe nisy tena hoe tsy nisy complexe. Fa amin'izay olona complexé mihitsy no ampiasain'i Jesosy satria tsy reare mihitsy zany olona zany. Ary rehefa vita le zavatra nampanarahany dia hoe tsy za iny. Tsy za mihitsy io. Dia zay no mahatonga an'ilay resaka teto hoe le fahasoavana ny ilainao. Amen. Raha misy zavatra nampetraka aminao, raha misy zavatra saina ataonao, raha misy zavatra miatra aminao, misy zavatra iainanao ka ao anatin'ny vesatra zavatra maro tsy hisy hevitra, dia matokian Jesosy fa ny fahasoavany no ahafahanao mandihy izay rehetrarehetra lalovanao. Ny fahasoavany no ampy hijoroanao. Halleloia. Noho izany aza matahotra an'izay zavatra misy. Aza matahotra an'izay feore. Aza matahotra an'izay zavatra iainana. Fa iaino miaraka amin'i Jesosy zany. Halleloia. Iaino miaraka amin'i Jesosy zany. Aza mijery ny olana. Fa izay olona hijery ny olana tsy handroso mihitsy. Fa ny olona tsy mijery ny olana mandroso. Voasoratra amin'ny mpitory teny dia hozy hoe izay manano rivotra dia ahoana? Tsy hamafy mihitsy. Misy olona matsy rehefa anaovana zavatra dia olana foana ny hitany. Ka misy an'izao, ka misy an'itiko, ka misy an'ry.
fa Jesosy jerena. Jesosy banjinina. Le vokatra hoentina miaraka amin'ny Jesosy banjinina. Hoy ny ten'Andriamanitra mampanao salamo ao hoe rehefa mivoaka ianao miasa dia mitomany ampamafazana raraka ny ranomasonao. Fa rehefa mijinja ianao dia mijinja mpifaliana. Halleloja. Izay ny lalàn'ny fiainana. Ary zay ny zavatra nisy. Narary nge Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana e. Narary nge Jesosy rehefa niaina teto tany tena hoe amin'ny maha-olombelona noratraina, nolatsaina, noesoesoana, nitenenana ratsy, nomena zao teny ratsy rehetrarehetra zao. Afaly ve zany? Mampitomany zany, mampahory zany. Fa zay le famafazana aloha. Fa rehefa mamafy amin'ny ranomasina izy dia hijinja amin'ny fifaliana rehefa avy eo. Namafy Jesosy. Fa rehefa avy eo izy rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Dia reo nareo reo. Reo tsika reo. Reo ny vokatra ampahany. Fa raha mijery rehetrarehetra manerana zao tontolo zao ianao, dia maro be ny olona nandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ho anao koa androany, mety mbola mamafy any ranomaso ianao. Mety mbola mandeha ao anatin'ny amin'ny teny frantsay hoe fardeau, vesatra ny amin'ny fanahy ianao, vesatra ny amin'ny hitoriana ny filazantsara ianao. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao ny fahasoavana nentina mamakivaky. Amen. Ny fahasoavana nentina mamakivaky. Ary noho izany toizantsika ny fizarana Petera faharoa toko voalohany. Petera faharoa toko voalohany andininy voalohany. Petera faharoa toko voalohany andininy voalohany. Simona Petera. Petera faharoa toko voalohany. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin' Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy, ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Rehefa hafanandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo zao no ny filana. Ko noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjatsaina. Ary amin'ny fahatanjatsainareo dia fahalalana. Ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po. Ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana. Ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra zany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana an'izany zavatra kosa, izany zavatra zany kosa, dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo toa kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fahatsakana mandrakizay izay an' Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy azy. Amen. Ny fiangonan'i Jesosy dia fiangonana amporosiany anana ny zotom-po. Ny fiangonan'i Jesosy dia amporosiany anana zotom-po. Ary ny fiangonan'i Jesosy dia tedavy ny fiangonana mahavokatra.
ny fiangonana Jesosy dia fiangonana mahavokatra. Zay ny dedaviny. Andininy fahavalo dia izy hoe raha nananareo zany zavatra zany sady ananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Ny famporisihana antsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia hoe mirety ianao amin'i Jesosy. Amen. Aoka hafany ianao amin'i Jesosy. Aoka handroso mandrakariva ianao amin'i Jesosy. Hiazakazaka mandrakariva ao amin'ny fiarahana miaraka amin'i Jesosy. Modelintsika voalohany dia Jesosy Kristy. Zany modelintsika zany olona nazoto zany. Olona tsy mipetrapetraka zany. Olona tsy niandriandry zany. Fa olona niasa nanao ny asan'Andriamanitra. Vakinao amin'ny Petera 2 dia zao ny voasoratra hoe nataon'Andriamanitra hompiray amin'ny fomban'Andriamanitra tsika. Hompiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Zany hoe participant à la nature divine. Ny atao hoe participant à la nature divine zany dia hoe le toetran'Andriamanitra lasa toetranao. Dia be da be ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia mazava. Andriamanitra dia mahari-po. Andriamanitra dia mpamindra fo. Andriamanitra dia endry. Andriamanitra dia Andriamanitra tsy toho. Andriamanitra dia mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo. Zany hoe le toetran'Andriamanitra dia nafindra any aminao. Tsy hoe ianao akory dia Andriamanitra tsy toho na hoe ianao dia tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Fa le qualité le hoe Andriamanitra fitiavana, fahazavana, fahamarinana. Dia misy koa le toetrany hoe Andriamanitra dia tao anatin'izay hoe Andriamanitra mazoto zay. Eo ny ijanonantsika le hoe fahazotoana. Andriamanitra dia olona niasa. Lasa ataoko hoe olona. Rehefa mamaika ianao famorona anao amin'ny Genesis, fa niasa foana Andriamanitra. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaenina, andro fahafito nitsahatra izy. Ary dia nafindra no toetrantsika ny toetrany. Dia izay toetra hoe mazoto miasa zay. Miasa ho amin'ny fanjakany, miasa ho amin'ny voninahiny, mirehatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amporisihany zay ny olona rehetrarehetra. Ary ny modely tsika dia Jesosy araka le nilazaintsika. Reo olona voakasika Jesosy Kristy ireo rehefa mijeritsika ao anatin'ny Baiboly dia olona nazoto amin'izay ireo avy eo ny asa. Mahitsika an'izany tantaran'i Paoly zany amin'ny asan'ny apôstôly dia ny voyage zany Paoly zany. Nandeha tety toerana. Dia rehefa jeritsika dia Jesosy nge nanao an'izany voalohany. Jesosy nitety vohitra sy tanàna nanao ny asa. Dia hoy Jesosy mahatsy mpianatra hoe isika tsy maintsy miasa. Raha mbola eo ny mazava. Ary hoy Jesosy hoe ny raiko miasa ary izaho koa miasa. Fa miasa ao anaty fitsaharana. Amen. Mety ve zany hoe miasa anaty fitsaharana? Mety? Amen. Miasa ao anaty fitsarana, miasa mitsahatra zany, fa tsy miasa amin'ny stress. Halleloja. Tsy miasa mipaniky, fa miasa mitony ao amin'i Jesosy. Halleloja. Satria sahala amin'izay ny an Jesosy. Jesosy dia niasa, fa Jesosy rehefa niasa nisy fiadanana tao anatiny. Jesosy rehefa niasa dia nisy fitsaharana tao anatiny. Izaho sy ianao raha mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra dia apetrany ao amiko sy ao aminao koa zay hoe etaeta niasa ho an Jesosy zay. Rehefa miasa ianao dia miasa ao anatin'ny fitsaharana, miasa ao anatin'ny fiadanana. Halleloja. Ataovy izy izay zotom-ponareo rehetrarehetra. Raha mamaky an'i Petera 2 itsika dia somary miverinao ny resaka hoe zoto. Somary miverinao ny resaka hoe zoto. Mazoto kokoa ampitoetra ny fiantsonanareo. Aoka azoto ianareo. Eo amin'ny 2:12 dia misy na hoe koa hazoto mandrakariva ampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra zany aho. Zany hoe ny famonjenantsika dia maimaim-poana amin'i Jesosy Kristy. Ny fiainantsika dia fahasoavana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Fa zao amporisihana ny olona hiasa ao amin'i Jesosy. Amporisihana ny olona hirehatra hafana ao amin'i Jesosy. Toetran'Andriamanitra zay miasa zay. Toetrantsika ihany koa zay miasa zay. Mamafy. Amin'ny tenin'Andriamanitra ao ampitoro teny ao dia izy amin'ny maraina dia afafazo ny vonao. Amin'ny atoandro dia afafazo ihany koa. Amin'ny hariva dia afafazo. Tsy fantatrao izay hovanina na ny maraina na ny atoandro na ny hariva na samy hovanina daholo izy rehetrarehetra. Tsy misy natsoan'Andriamanitra ka hipetrapetra-potsiny. Amen. Tsy misy nalain'Andriamanitra ka hipetrapetra-potsiny. Ny anankiray nomeny talenta anankiray ary rehefa zaraina ny talenta mbola nitakiany zavatra fanampiny iny anankiray iny.
nefa le nomena talenta anankiray dia ozy izy hoe fantatro ianao ozy izy fa olona entitra ary makany amin'izay tsy nanomezanao dia hoy izy le anankiray natahotra na fiainoko le talenta anankiray nomenao anahy dia zay mahatonga antsika le miteny hoe manafy talenta mampirina dia tsy haiko hoe nafenony taiza nataony tany ambaniny tany angamba tonga amin'izay le nameny talenta avy eo a samy mitakina zay rehetrarehetra nanana talenta zay nanana talenta mihoatra ny ray a rehefa nitakina dia nitombo foana le izy lasa nidobolena zany nidobolena fa le anankiray nomena ny talenta le anankiray a nafenony tao le izy dia tsy nisy ninona azo ny comprendre azy ve Jesosy ny comprendre azy ve le nameny talenta tsy comprendre izy inona zavatra nylazay tokony nampitombonao le izy Matthieu 5:20 inge jerentsika Matthieu 5:20 talenta 5 a Matthieu 5:20 andiny faefatra amby folo talenta 5 a talenta 2 a dia talenta ray le talenta 5 rehefa lasa dia naninona ozy izy ary noho ny andiny faina amby folo ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay ny talenta 5 hitanao le hoe niaraka tamin'izay ao marika moa tena misy any hoe niaraka tamin'izay io foana zany hoe tonga dia tsy aky andriandro zany tonga dia niasa ary niaraka tamin'izay dia lasa le nandray ny talenta 5 ka nataony varotra zany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy dia nandeha indray le fa andiny fafito amby folo ary toy izany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa tombony izy fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa naninona miady tany aza mba miady tany tany dia voaozina ozy ny voasoratra niady tany dia nandevina ny volan'ny tompony hitanao amin'izany le ray ve nomenao anahy mety nisy fialonana koa tao hoe ahoana ve ny sasany 5 ahoana ve ny sasany 2 ny avy erangaha ray fotsiny za rangaha tsy anao aza mba manana toetra ohatran'izany zay matoky amin'ny kely manapaka ny be rehefa rainy ianao isaoran'ny tompo zay any 5 aloha anazy ny 5 zay 2 anao anazy ny 2 fa samy adinina daholo na ny 5 na ny 2 na ny ray rehefa tonga ny fotoana ary ny mpanadina tsy za fa ny mpanadina dia Jesosy Kristy ny fiainanao rehetra za tsy miresaka ara-panahy fotsiny eto fa resaka fiainana rehetrarehetra mihitsy dia ny fiainanao tokony ho an Jesosy daholo 100 isan-jato fa tsisy hoe ny ara-panahy ny an Jesosy dia aranofo anahy ny alatsinainka hatramin'ny sabotsy anahy dia ny alahady an Jesosy fa ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy 420 mora amin'ny 420 ora dia an Jesosy ny tontolo mpiainanao zany dia an Jesosy halleloja dia ny zavatra tena mampalasa saina amin'ity Matthieu 5:20 ity dia zao tonga amin'izay ny fanadinana andiny fa 20 ary noho ny ela oviana hony oviana teny aminao Jesosy sa tsy miteny noho ny ela ka rehefa elo i dia normal fa aza monmonina tsony noho ny ela ozy izy dia miteny koa ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 5:20 ihany rehefa milaza an'ilay hoavy mpapakatra dia ahoana izy naharitra ela mpapakatra dia indraindray misy tsy maharitra an'io elo io dia lasa manipogan aza manipogan zany rehefa ao an Jesosy amen rehefa nanomboka dia aloha manomboka manohy hatramin'ny farany fa io moa ela ela fa zay maharitra hatramin'ny farany nofonjena ary ny qualité an'Andriamanitra koa dia maharitra raha nanome faminaniana Andriamanitra ny amin'ny iavian' Jesosy tany amin'ny tany tao amin'ny Saedena rehefa niteny tamin'le menarana izy sy nyresaka tamin'ilay Adama sy Eva tsy teo ny eo dia tonga Jesosy fa efa arivorivo ny taona maro zay vao tonga Jesosy fa nanam-paharetan'Andriamanitra mba ho toetranao koa ne zay maharitra zay maharitra amin'ny fahoriana maharitra amin'ny fivavahana
maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra, maharitra ao amin'ny tompo, fa ela. Dia arakarak' le ela ampitomboy ny talenta. Amen. Ahoana hoe? Zaranao raha mbola ela, mba hitombony io bebe koa an Jesosy. Amen. Ka zay mbola nandavaka androany loary tao le zavatra nafeninao. Amen. Dia mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Irehatra amin'ny fanompona, irehatra amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra, irehatra amin'ny fiasana ho an'i Jesosy ianao amin'ny fiainanao ray manontolo. Raha miasa ianao any ampiasana ho an'i Jesosy zay. Raha mianatra ianao ho an'i Jesosy zay. Korintianina voalohany toko 10:30-30. Na inona na mihinana na misotra nareo, na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ny ainanao eto tany dia hisolo tenan'i Jesosy ary maho voninahitra Jesosy ny fahavelomanao. Amen. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanato ny ilaina indray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy, ka nanao hoe tompoko, talenta 5 natolotra anao, natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, miasa loatra ianao. Ahoana ozy izy? Tsara zany. Ry mpanompo tsara sady mahatoky. Izany le qualité diadavin'ny tompo. Nahatoky tamin'ny kely ianao, nahatoky tamin'ny kely ianao, kely ny 5 aminy. Fa inona ny fehiny rehefa avy eo? Dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Halleloja. 2:20. Ary noho nanatona koa ilaina indray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mahafinaritra amin'ny tompo dia zao, hain'ny tompo ny zavatra rehetra, tsisy tonga dia nomen'ny tompo be zany. Azonao ve? 5 zany farafabetsany. Satria endry ny tompo ary mahafantatra ny zavatra rehetra, fa raha tonga dia be da be eo dia tsy ho voafehanao. Fa rehefa nomen'ny tompo ianao dia nomeny tsikelikely, fanjaranao no mahatoky amin'ny zavatra nomeny ao aminao. Toizantsika. Fa noho nanatona kosa ilaina indray ny talenta iray dia nilaza hoe, tompoko, fantatra fa olona mila voatsiary ianao. Any amin'ilay tompo indray ny aza ny problème. Aza mba atao any amin'ilay tompo mihitsy ny problème. Fa zay ny qualification, zay ny zavatra nyteneniny, fantatra fa olona mila voatsiary ianao. Dia inava zavatra nyteneniny teo? Mijinja eny amin'izay tsy namafazanao, ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Mazana ny famelezany any tompony zany dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina. Ry mpanompo ratsy sady malaina. Ratsy be raha zany no mitotona aty amiko. Ratsy be raha zany no mitotona any amintsika. Ry mpanompo ratsy sady malaina. Tsisy olakolaka mihitsy le teny, fa tonga dia zay. Ry mpanompo ratsy sady malaina. Dia avy eo moa izy ny teny. Ahoana amin'izay ny lazay? Efa fantatrao. Efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho, ary manangona eny amin'izay tsy nahafako. Ka tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga dia ho nandray ahy mba mijanany. Afaka nataony tany amin'ny banky fotsiny zany iny, dia rehefa ao anatin'ny banky iny manao épargne dia mitompo. Zay fotsiny nataony dia efa nety. Zavatra kely fotsiny ary zany nitakin'ny tompo, fa tsy tena hoe nanao zavatra be da be. Dia hoy izy ny 2:20. Alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana omeo ilay manana talenta 10.
za minge mahatonga sasambola manana talenta mihoatra foana e. Satria ary amin'le tsy mampiasa an'le talenta alain'ny tompo any le izy, dia alefany ary amin'le efa manana, dia le efa manana mbola nomeny any. Miteny aminao ve Jesosy, miteny amintsika ve Jesosy, mandro soanao mandrakariva, dia ozy izy izay rehetra manana dia omena, ka hanambe izy. Fa zay tsy manana kosa, na dia izay anarany azy, dia alaina aminy. Ka za mba miteny hoe tsy manana, fa ho alainy io anao io rehefa miteny an'izay ianao. Dia jerevo tsara ny 9:17, tiany tena mampitahotra. Ary ario any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa. Ario any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa. Any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Azonao hoe mivokatra le fahalainana. Ny tana mazoto nampanapahana ozy izy ny ao amin'ny oabolana, ary ny malaina ozy izy dia tsy anjaka. Ny fiatraika'le izy dia lasa anakaiza le olona nandevona an'le talenta? Any amin'ny maizina, any amin'ny fikotroanify. Fanga asany amonjena. Nefa zay ny voasoratra ao. Dia mantsika miteny hoe ny asa tsy mavonjy. Tena marina zay. Misy taona fanoharana ihany koa nataon'ny tompo ao amin'ny filazantsara ao, dia le izy indray tsy talenta fa tanàna, nampanjakana tanàna. Dia avero kely efa nizarena kely tamintsika teto. Misy taona rehefa ho avy ny millénium. Io millénium io dia le fotoana anjakan'i Jesosy eto tany, izay ao Jerosalema ny foibe. Rehefa anjaka eto tany Jesosy ao Jerosalema ny foibe, dia ame anjara fahefana ho an'ireo zay nahatoky. Amen. Ianao zany amin'izay fotoana izay, raha nahatoky ianao, dia mety ho lasa gouverneur ianao tsy haiko any Washington. Dia ny sasa ho apetraky ny tompo amin'ny toerana tsirairay avy amin'izay hitazona tanàna. Fakio tsara zay ao anatin'ny filazantsara, nomena tanàna. Natoky ianao mandraisa hito ny tanànanao, hito ny tanànanao. Mbola hiasa etsika rehefa iveriny Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Iara hiakatra aminy no tsika hanao fety. Rehefa vita amin'ny fety midiny tsika, dia rehefa midiny eto tany tsika mandritra ny arivo taona miasa daholo. Rehefa miona ianao zao za zao gouverneur arianana, za chefny anina arianana, za zao efa fanjakan'i Jesosy io. Io tsisy resaka politika ntsony, sy resaka zavatra maloto, sy resaka kolikoly, fa efa Jesosy ny manjaka. Jesosy nefa mitondra ao Jerosalema ary manjaka arivo taona. Dia tsy Jesosy rery fa ireo zay nino, ireo zay natoky no ampanjakany amin'ny tanàna maro samihafa. Io fatokino io nefa, io zavatra omeny io nefa miankina fatokinao teto tany. Amen. Io fatokino io zavatra omeny anjaranao io anjara asanao sy toerana omenanao io rehefa tonga izay fotoana izay, ny plasy kosa aloha mety tsy hitovy amin'ny Paul mihitsy. Ny Paul mety tena fa tanàna tena ngeza be. Samy azo ny anjarany zany arakaraka le fatokina teto tany sy zavatra rehetra natao. Ary rehefa hiakatra any an-danitra ary tsika, any misy aloha bema. Ny bema dia fizarana aloka ho an'izay rehetrarehetra ny asa teto tany. Ka sao dia anjo rehetra fotsiny rehefa tonga any an-danitra any. Fa matafiditra aloha nefa hijeriny hafa ianao na azo galona be. Ianao nanahoana? Lazo gerita kely. Fa misy fizarana aloka ao amin'ny tompo zany, dia misy an'izay. Tiako amporosihana antsika hoe misy an'izay zotom-po zay dia davy tompo isan'andro. Misy an'izay fahazoto zay dia davy tompo isan'andro amin'ny asa, amin'ny fanompona, mamafy, mizara tenin'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, mitory ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy ny asany ny olona teo alohanao, tsy voavonjy ianao e. Tsy nahazo ny famonjena, tsy nandray ny famonjena raha tsy ny asa le teo aloha nazoko ny famonjena. Ary rehefa ny asa koa dia ny asa dia nahazo ny famonjena ihany koa ianao. Ary ianao koa apetraka ny tompo, hiasa ihany koa ianao dia azo ny famonjena iray ny manodidina anao. Halleloja. Ohatr'izay ny famparitaha ny filazantsara io, ary baiko napetraka ny tompo ary dia mandehana. Dia amporosiha antsika ao anatin'izay hoe asa zay. Fa zao koa zany lazaiko anao, arakaraky ny esanao no mampitombo anao. Ny olona rehefa mikotrana dia arakaraky ny ikotrana ny mampatanjaka azy. Fa za miandro misy alao aloha za tanjaka kely fo tanjaka.
Fa arakaraky ny iazaka zanao dia me mahazo hery ianao. Tsy zay? Arakaraky ny iasanao dia me mety ny ataonao. Fa iandry aninona ary ianao vao hiasa? Fa arakaraky izay zany dia arakaraky ny azaka zanao no azonao hery. Halleloja. Arakaraky ny iasanao mbola hitanao ny tanan' Jesosy. Tadidio foana zavatra efa nitoriako ty, nisy fotoana zanak'Israely rehefa andeha hamaky ny olon'ny Jordana. Olon'ny Jordana zany dia mandeha midina eo zany tsy afaka ho any amin'ny tany Kanana raha tsy mandalo eo amin'ny olon'ny Jordana. Amen. Ianao koa tsy afaka any amin'ny tany Kanana raha tsy mandalo ny olon'ny Jordana. Ny dikany hoe Jordana dia fahafatesana. Midina ka any fahafatesana. Tsisy hevitra hafa zao any amin'ny tany Kanana raha tsy midina Jordana. Dikan'izay rehefa hiasa ao amin'ny tompoko anao dia mila maty tsara aloha. Maty amin'ny nofo. Maty amin'izao tontolo zao. Maty amin'izay toetra taloha. Ary me maty tsikelikely. Aza miandry ny nofaty be koa. Fa maty any am-pandehanana ihany koa ary me mandroso miaraka amin'i Jesosy. Dia izao zavatra nataon'ny zanak'Israely rehefa andeha handroso ao amin'ny tany Kanana. Nalefa ny mpisorona izay nitondra ny fitaovana rehetra dia nasaina nanitsaka ny rano io. Vao nitsahana ny rano dia naninonao zay ianao? Nisaraka, niantona ohatra ny atota-kazo izy ny ranon'ny Jordana. Raha tsy nanitsaka an'ilay rano izy dia nahoana? Ty rano ty nge mandeha foana. Ty rano ty hono tena latsaka hono zay makao. Mahita olana foana, tsy androso mihitsy. Fa ozy ny tompo hitsao rano io. Nitsaha zareo ny rano, maina. Nanaraka daholo ny ambony rehetrarehetra tao. Tonga tany avy eo. Ohatr'izay koa tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Petera raha manitsaka rano, vaingana ny rano. Petera manitsaka rano, mandeha fotsiny ambony rano. Raha lalana patin izy dia mety nanao patinazy kely teo. Teo Jesosy tamin'izay fotoana. Nandeha ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, miditra ny olon'ny Jordana, ny olon'ny Jordana tsy hahafaty azy. Tsy hahafaty azy. Ka ianao rehefa Jesosy maniraka anao, iza ny hahafaty anao? Iza ny hahavono anao? Mandahanao mandava any an-danitra mihitsy. Tsy hoe mandava avy atsy ambotsyroatra na avy atsy avoloha. Ny olona anankiray ara mavitribitrika ohatran'inona mahazo hoe mandavy any ambotsyroatra na avy any avoloha, bitabitaka mihitsy. Le taratasy ary mety atao hita kely eto mihitsy dia setra misy mankivina taratasy hoe ty taratasy avy any avoloha ty, avy any ambotsyroatra ty. Faleritsika. Nefa fahefana teto tany namianao zay. Fa fantatrao fahefana avy any an-danitra no nomenanao. Inona no olona mampiafiafy sy mampatahotra anao? Ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra fa nomena azy. Ary rehefa nomena azy zany dia nomeny any aminao. Anjaranao sisa manitsaka ny olon'ny Jordana. Halleloja. Ary rehefa hitsahanao ny olon'ny Jordana, miantona ho azy io. Halleloja. Rehefa hitsahanao ny olana, hitsahanao ny sakana, hitsahanao ny mainka hoy Jesosy, hitsahanareo ny menarana. Hitsahanao ny fampianaran-diso, hitsahanao ny fampianarana satroka. Hitsahanao ny anaran'i Jesosy zany tsy hanaikitra faladianao io hoe. Na dia misotro zava-mafaty azy izy dia manino? Tsy hampaninona azy zany. Misy hery ao anatinao zany rehefa mandroso miaraka amin'i Jesosy ianao. Misy fahefana rehefa mandroso miaraka amin'i Jesosy ianao. Ary arakaraky ny andehananao no mbola hitombonao hoy ny ten'Andriamanitra any am-panao salama hoe mahazo hery eny am-pandehanana izy. Eny am-pandehanana no manino? Dia mahazo hery. Halleloja. Te amporisika antsika zany ao anatin'izany hoe asa zany, anatin'izany hoe fanompony zany, amin'izany hoe fitoriana zany. Fa miaro anao koa iny asa iny. Satria amin'izay fotoana izay ianao efa nijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Efa misy etikety zany eo aminao. Ka raha manao foana dia efa hita fa tsy ianao ve le tory-tary? Tsy ianao ve le nandeha tatsy ananina? Raha tsy hoe ianao solomaso mainty sy ianao satroka be anao nga dia tsy fantatra. Fa balizo anao koa iny hoe vao mahita anao koa ny olona dia efa fantatra ty tena tsy azo vazovaziana fa ianao le hitanay sy tele. Na hoe ianao le hitanay tarihan'izao, ianao hitanay tarihan'izao, efa misy efa hita zany ianao, efa nanisy marika ianao tamin'izay rehetrarehetra nalehanao. Halleloja. Amin'izay rehetrarehetra lehanao koa dia efa asio marika an' Jesosy. Aoka azava ny fahazavanareo. Tsisy manafina jiro. Ary tsy azo afenina ny tanàna miorina tapitendrombohitra. Fa hita ho azy zany. Miaro anao koa iny. Tsy ho solafaka. Halleloja. Misy olona mazotiny manao asan'Andriamanitra.
Ary tena hoe gaga misy ianao hoe miasa koa Jesosy amin'ny alalan'le olona. Misy mpanompon'Andriamanitra foazany amin'ny 12 alina. Andao aloha fa misy olona misy demonia ary. Rehefa tariha fanazy hoe andao ifo dia andeha dia hiasa. Dia miala mihitsy amin'ny toromaso dia mandeha. Fa tsy hoe ao fa hoentiko ambavaka ianao e. Roa ihany fa ianao koa nge fa lazy fahefala tao amin'i Jesosy e. Ndraindray koa nefa noho ny fahalainana nanaovanao an'izay fa tsy tena hoe tena anina. Fa tena misy mandeha maraina. Tsy mody raha tsy amin'ny alina be noho ny fitorianan Jesosy. Misy mandeha maraina efa herinandro mihitsy vao miverina. Fa malahelo ao anatin'izany ny fanahy hoe tena mila vonjena ny olona. Fa rehefa voaka avy eo ianao mahazo babo be da be taka ny an Jesosy. Mahazo to fa aza malaina. Aoka fanafoana fanompoana tompo. Ny olana izany ho aza jerena. Ahoana izy Paoly? Mijery ny tsy hita zay. Fa zay tsy mijery ny hita. Fa ny hita manino? Vetivety foana. Fa ny tsy hita ny manino? Maritra. Raha ny olana foana jerenao dia tsy handroso ianao. Dia averiko ihany koa ny Petera rehefa nijery ny rano dia teny nianjera. Fa raha nijery Jesosy foana izy, tsy hoe tsy taotsolo le rano. Fa tao foana le rano, tao foana le samboaravoara, teo foana iny. Azonao fa tsy niraharaha iny. Misy taona koa zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy miraharaha. Fa tena hoe mijery an Jesosy fotsiny dia androso amin'ny anaran Jesosy. Halleloja. Fa raha zany teny aminao fa raha nijery an Jesosy foana Petera tsy nianjera zany mihitsy izy. Fa fianarana ao antsika iny hoe natao nijery kely izy aloha dia rehefa nijery izy dia nianjera. Fianarana ao antsika soa zay hoe raha vao dify kely ny mason'i Jesosy fotsiny ianao, dify kely ny fijery an Jesosy ianao, dify kely an Jesosy ianao dia ianjera ianao. Fa raha ianao tsy dify an Jesosy mihitsy fa maharitra mivavaka, maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra, maharitra amin'ny fanompona dia tsy ianjera ianao. Fa misy herin'ny fanamasina ao anatinao. Halleloja. Fa zao ny ampiareziko antsika. Tsika tsirairay avy ireo samy manana ny adiny any misy azy any. Marina sa samy manana ny ataoko entre guillemets, samy manana ny problème ny any. Samy manana ny zavatra manavesatra anazy any any. Fa zao ny lazaiko anao. Raha Jesosy no miaraka aminao matoki fahalalana tsara hitondrany anao io. Ao amin'ny Jeremia 9:20 dia ny rahan'Andriamanitra i Jeremia nakany amin'ny mpanao tany, mpanao vazy. Mandeha any ianao izy dia makanesa ao amin'ny mpanao vazy. Zay atoroko anao ny toerana misy azy dia ao ianao ny haino tenin'Andriamanitra. Halleloja. Aiza hoy ny haino tenin'Andriamanitra? Any am-panao vazy. Matetika rehefa haino tenin'Andriamanitra dia any am-piangonana, zay. Dia any amin'ny trano fivavahana sy ny sisa. Fa tany am-panao vazy nisy tenin'Andriamanitra noenona. Jereo koa ny fiainanao fa amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro zay rehetrarehetra le anao dia misy mesazy tian'ny tompo ampitaina aminao eo. Fa zay mieritreritra foana hoe amin'ny toerana anankiray dia zay fa na olona, na trangan-javatra, na zava-misy dia efa misy mesazy omeny Jesosy ianao foana eo. Fianao mila mihaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny. Naseho an'ny tompo tao zavatra naseho any tao dia le mpanao vazy. Le mpanao vazy rehefa nanana tanimanga dia nivolavolainy ny tanimanga. Rehefa nivolavolainy ny tanimanga dia ahodikodiny eo dia volavolainy eo dia asiany endrika. Fa rehefa tsy mety iny dia ahoana? Ravany iray. Rehefa ravany iray dia averiny iray. Dia avy eo izy niteny hoe ohatr'izao no ataoko amin'ny zanak'Israely. Tsy mahazo manao ohatra ny tanimanga aminareo ve zaho izy. Ny tanimanga ve izy hiteny amin'ny mpanao azy hoe inona no ty ataonao amiko ty? Dia osy foana misy fotoana be da be ny tanimanga miteny. Be da be ny tanimanga miteny. Fa ny tanimanga ve izy hiteny hoe inona ary ty ataon'ny mpanao azy ty? Dia ohatr'izay ny tiako atao aminareo izy, ho amin'ny zanak'Israely, ho amin'ny fiangonana Jesosy koa, tanimanga ianao ampelantanany ary manana zay fomba hitondrany ianao izy. Fa aoka tsy menimenina amin'ny vavanao. Aoka tsy hiady aminy ianao. Mety mafy be ny zavatra mahazo anao amin'izao fotoana. Mety tena sahiran-tsaina ianao. Mety tena ao anatin'ny olana makadira ianao. Fa zao no tiako tenenina anao. Raha azonao antoka fa tanimanga ianao ampelantanan'ilay mpanao azy, dia ny mpanao anao tsy diso zany. Tsy diso zany izy. Fa matoa ianao volavolainy zay. Hafa ny zazakely hoe milalao pata modele. Ny zazakely milalao pata modele rehefa antaninao izy hoe inona io sary ataonao io? Dia ianao indray ny antanina hoe sarina inona io? Dia zay tenenao hoe sarina tômôbila io.
dia ozy le za sarina tomobile ry e tsy fantany zay ataony fa le mpanao tany manga le tena professionnel Jesosy Kristy ny anarany mahalala zay atao aminao io amen mahalala zay hitondrany anao io ary zay rehefa ny vazy fa arakaraky le pression rehefa mafimafy ny pression zay dia tsara zay le endrika eo amin'le pression atao ka ianao zay mafimafy ny pression ataon'ny tompo aminao zao misaorany tompo fa eo amin'in'le pression iny mihitsy misy zavatra tsara mivoaka rehefa avy eo amen misy zavatra tsara mivoaka rehefa avy eo fa anao andeha foana le pression aloha fa misy famolavolana tiany atao ao tena tiany hivoaka vazy tsara tarehinao ao amin'ny Timothée dia misy hoe fanaka omena ambonahatra fanaka lambaraka mba tsy ianao ne fanaka lambaraka fa ianao le fanaka ome ambonahatra ianao le fanaka hitondra an' Jesosy siny madio ianao halleloja fa matoky fotsiny fahaza matahotra zany midira ao amin'le fitsaharana zay le lazaiko teo hoe miasa amin'ny fitsaharana amen na mirotoroto be ary ianao mandritra tontolo andro fa ianao mitsahatra ao anatinao ao Andriamanitra dia Andriamanitra ny fitsaharana vita ny zavatra natao nandritra ny enemana tonga ny fahafito nitsahatra izy io nitsahatra io tsy hoe nahakaina izy fa reraka zay tsy hoe nahakaina izy fa reraka nandritra le enemana fa nahakaina izy fa reraka fa le nitsahatra dia hoe afa-po izy tamin'ny zavatra nataony amen tsara indrindra zay nataonozy izy any voalohany ianao mahita hoe tsara zany hitan'Andriamanitra fa tsara zany hitan'Andriamanitra fa tsara zany rehefa vita daholo nataony niaraka tamin'nyolombelona teo dia izy hoe rehefa vita koa ny olombelona zany tiako teneny dia izy hoe hitan'Andriamanitra nataony fa tsara indrindra zany le fahafapo zany ny atao hoe fitsarana halleloja miditra ao fahafapo ianao fahafapon'Andriamanitra afapo-Andriamanitra tsy nanao ninina nitsony izy afapo koa tsika ny amin'ny famonjena nataon' Jesosy falitsika amin'ny zavatra nataon' Jesosy dikan'izay fitsarana zay halleloja rehefa ny vita ny famonjena teo amin'ny azy fizaliana dia hoy Jesosy hoe vita tout est accompli vita ny famonjena nitsahatra ihany koa izy afapo izy tamin'ny famonjena zay nataony ary Andriamanitra koa dia afapo tamin'ny famonjena zay nataon' Jesosy dia dikan'izay nanino Jesosy nitsangana dia nakaiza nipetraka eo kavanan'Andriamanitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra dikan'izany mipetraka zany efa mahakaina zany sahatra zany halleloja ny mpisorona rehetrarehetra ao amin'ny testamenta taloha dia mitsangana zay mitsangana daholo mikarakara ny menaka mikarakara ny fanatitra ao atao mikarakara ny latabatra mitsangana foana manao ny asa fa rehefa tonga le mpisorona anankiray Jesosy ny anarany mipetraka amin'izay izy vita ny asa vita tanteraka ny asa halleloja ary ny mahafinaritra amin'izy dia zao fahafirytsika olombelona nataony andro fahenina dia rehefa vita daholo zany zavatra rehetrarehetra dia zay tsika vo natao dia niditra tao amin'le inona zany tsika niditra tao amin'le fitsaharantsika halleloja miditra izy ianao miditra amin'le fitsahara ianao tiany tompo atao zany dia zao efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ianao vo niforonona amen mandray vonona ianao zany asinao ve zany mandray vonona vita daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ianao vo niforonona efa mijery fotsiny ianao sisa fetrrehetra hoe raha ianao niforonona tamin'ny andro fahatelo na niforonona tamin'ny andro faharoa dia mety nanontanytany an'Andriamanitra teo anao ahoana misy zavatra atao ve misy zavatra mbanapiko anao ve allo koa za mba hanao voninkazo allo za mba hanao vorona kely mba apiko ianao tsy nila an'izay Andriamanitra nataony daholo ny zavatra rehetra miditra fotsiny ianao sisa alleloja ahoana rehefa fanasana ao anatin'ny filazantsara vita daholo nandro zay vao nasaina ny vahoaka avinareo fa vita nandro tiana tenenina aminao dia zao efa ekipen'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra ilainao efa voninao daholo eke rehefa anangana ny tempoly Solomona toy izay aza matahotra ianao fa efa nomany Davida rainao sy ny mpanao volamena mpanao volafotsy mpanao azo efa voninao daholo ny entana rehetrarehetra fa Davida tsy nasaina nanao azy fa Davida olona niady dia nandatsatra dia tsy Davida nampanaovina ny tempoly fa Davida efa nanomana ny zavatra rehetrarehetra Solomona naninona sisa nandray sisa dia ianao koa le Solomona mandray fotsiny ianao sisa fa efa voaomana daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ianao mila matoky azy halleloja mila matoky azy ianao ahoana hoe fa za matahotra miasa miaraka amin'i Jesosy tsy matahotra miasa miaraka amin'i Jesosy tsy miasa miaraka amin'i Jesosy misy hery sy fahefana Matio 5 nisy fotoana rehefa nandeha ny mpianatra teny ny ranomasina safotofoto ny onja nanino Jesosy
natory Jesosy. Rehefa natory Jesosy dia ahoana? Taitra ny mpianatra, nifoazany. Nifoaza Jesosy fa rivotra be ty, mifofofo ty ho faty eto zay. Dia ahoana nifoa Jesosy? Rehefa nifoa Jesosy dia ahoana nataon Jesosy? Mangina, mitsahara, tonga dia nitsahatra teo ny rivotra. Toy ny ranomasina. Halleloja, mahery io Jesosy io. Fa zao ny zavatra nisy. Jesosy rehefa nifoa, zay mahafinaritra anahy amin'ny Jesosy, ianao za mametsiny a Jesosy zany. Rehefa nifoa Jesosy tsy niteny, ay, azafady ry Petera fa diniko. Ay, efa ela ve iny fofofo be ohatran'io teo. Nanao zany ve Jesosy? Jesosy ve nialatsiny? Tena mialatsiny zalahy. Mialatsiny fa tafatory ahy. Tsika mialatsiny. Tsika ny manao erreur. Jesosy tsy manao erreur. Tsy mahita Jesosy nialatsiny zany taonao tato anaty Baiboly. Sa anao mahita Jesosy nialatsiny tato? Efatra andro aoriana izy vao tonga. Andeha hanavitra anangana ny Lazarosy. Tsy nanao azafady tamin'ny Maria sy ry Marta mihitsy hoe tena mifona ry Marta. Fantatry fa tena blessé be anao e. Tena mifona. Tsy mifona taminao zany Jesosy. Tsy nialatsiny taminao zany Jesosy. Satria izy le mpanao tamin'ny manga. Tamin'ny manga tsy alatsiny mihitsy amin'le ny mpanao tamin'ny manga tsy alatsiny mihitsy hoe tena azafady fa ompitehako kely indray anao aloha. Fa fatany zay ataony. Misy précision amin'Andriamanitra. Hainy ataony zavatra rehetrarehetra. Noho izany tsy mialatsiny aminao zany izy. Ianao mila mialatsiny rehefa menomenina aminy. Ianao mila mifola rehefa menomenina aminy. Fa hoy Jesosy io, au centimètre na millimètre na mbola misy kely no millimètre, voafehany daholo io. Voafehany daholo io. Fa ianao manana sy matahotra. Fantaniana tiako apetraka aminao dia zao. Zao ny fantaniana tiako apetraka aminao. Raha tsy mifoazany ry Petera ve io Jesosy io dia maty ry zareo. Tsy maty izy. Satria ahoana? Satria tao Jesosy. Satria tao Jesosy. Jerevy tsara ny valiny Matteo toko fa 7 iny a. Fa Jesosy rehefa vita ny fitsaharana, nampitsahatra le ranomasina sy ny tafiotra rehetrarehetra. Dia Jesosy sy ny teny hoe tsy bravo ry zalahy. Afaka makainy nareo. Fizonay ny lalantsika. Fa inona ny tenen'i Jesosy tamin'ny mpianatra? Ry kely finoana. Nahoana nareo mihoatra? Nahoana nareo ny matahotra? Zany koa mbola lazainy Jesosy aminao hoe eto androany raha matahotra anao. Ry kely finoana. Nahoana ianao ny matahotra? Mbola tsy manam-pinoana ihany va nareo? Fa zay ny Jesosy. Za zany mino zato isan-jato mihitsy fa na tsy mifoazina ary Jesosy tsy maty reny mpianatra reny. Fefahin Jesosy zay atao. Fa ianao no mikoropaka fotsiny eo. Dia naitsika mikoropaka ohatr'izany. Efa hainy io. Halleloja. Efa fatany io. Indro tsy matory na rendremana mpiandriny Israely. Tsy matory na rendremana mpiandriny Israely. Ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra malalana na dia matory azy izy. Ianao matory iny tsy fantatrao izay zavatra mitranga rehetrarehetra e. Fa ny tompony efa miassureny torimasonao. Ianao mandeha voyage io tsy fantatrao izay zavatra mitranga rehetrarehetra e. Mety tsy tafavavaka akory ary ianao. Fa ny tompo efa mandamina an'io ao ambadika rehetrarehetra ao. Ny tompo efa mikontrôle ny zavatra rehetrarehetra zany e. Ka za mino mihitsy hoe na tsy nifoazina ary Jesosy tamin'iny a, lamina be io. Zany hoe mbola tsisy moa tao anaty Baiboly hoe tsy namory zalahy. Fa ny amintsika izao zany aza foaziny Jesosy rehefa misy zavatra mitranga. Savy ianao? Alohanao ihany miatso azy? Alohanao ihany aloha no miatso azy? Marina aloha teny hoe atso ihany dia hovaliko ianao sy ampeko zava-dehibe sampatana izay tsy fantatrao e. Fa misy taona ao anatin'ny adinao sy fitsapanao mety tsy tafantsontsony ianao. Fa ao Jesosy nefa. Ao Jesosy nefa. Misy taona kena zavatra ho tenenina raha tsy haintsony fa ny ranomasy fotsiny milatsaka e. Ny fo fotsiny midobodoboka e. Tsy haintsony izay tenenina. Fa Jesosy malala, Jesosy mahita. Fa tena zay mihitsy hoe amin'izao fotoana izao zany a, tsika indray mandeha eny ambony sambo kely. Dia ndao tsika tsy hamerina nataon'ny Petera. Ndao tsika tsy hamerina nataon'ny Petera fa ndao atoky. Hoe sy io zany na tsy miteny be amin'i Jesosy rehefa hainy io. Zana tsy tanisa be amin'i Jesosy rehefa hainy io fa zao fotsiny ny ataoko. Mandeha dia mandeha dia mandeha dia mandeha ny fitsaharanao amin'i Jesosy. Satria efa mitsahatra ao amin'i Jesosy. Halleloja. Ary dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manao an'izany ianao, tsy avelan'izany ho alaina ianao. Zay toetran'Andriamanitra zay. Ao anatin'izay hoe misy zotom-po, fahatanjahan-tsaina, fahalalana, fahononam-po, fitiavana ny olon-drehetra. Reny zany atao anaty sambo kelinao. Rehefa mandeha ny sambo kelinao a, dia mandeha ny sambo aravara ny onja rehetrarehetra. Dia zao fotsiny atao hoe efa ho contrôle Jesosy. Halleloja. Ohatra le zazakely tany anaty avion,
Efa hoe enjery io avion io. Ny olona efa mitsokatsoka le ohatr'izao daholo. Efa mitady zay ivoanana. Le zazakely tsy taitra misy teo andalana teo. Fa manindry izy ty tsy taitra misy fina mahazo anao ty. Ny olona efa faty daholo efa mitondra zile rehetrarehetra. Za tsy matahotra ny dadako ny pilote eo. Na tokony dadana izy hoe ny dadanay ny pilote eo. Ka tsy fantatrao efa ny dadanao ny pilote anao. Le dadanao mpanao tanimanga Jesosy Kristy. Ary ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia hoe tsy fantatrao va fa Andriamanitra tsy mety reraka io. Andriamanitra tsy mety sasatra io. Tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ansehoia, antsoe ao izy amin'ny andro fahoriana dia amaly anao. Dia ampisehoako inona? Zava-dehibe, sarim-patarina, dia ahoana? Zay tsy fantatrao. Tsy fantatrao fa ampisehoany zava-dehibe, sarim-patarina zay tsy fantatrao fotsiny ianao. Halleloja! Noho izany, amin'izao vaninandrenantsika izao, malona ny ady, fitsapana, zavatra maro rehetrarehetra, mandrosoa mandrakariva. Matokian Jesosy fa hainy atao ny zavatra rehetra. Na dia matory azy izy, matoki azy ianao. Izy tsy matory na rendremana. Ny feheziny zavatra rehetrarehetra. Ianao tahaka ny tamangy eo ampelantanany. Matoa ianao tamangy eo ampelantanany, misy plan tsara be amin'ny fiainanao. Misy plan tsara be amin'ny fiainanao. Ny olona mpanao plan zany tsy isy hanao plan ratsiratsy. Fa plan zay tsara foana ny ataony. Ny olombelona ara manao plan zay tsara. Mainka fa le tompony plan. Jesosy Kristy manome plan tsara ny fiainanao. Fiainao matoki azy fotsiny. Dia ataovy ny asany. Ataovy mombamomba azy rehetrarehetra. Dia ho hitanao zany hoe tanan'ny tompo mihazona anao. Tsy anjery ianao. Tsy ho safotra ianao. Tsy ho rava ianao. Satria lehibe Jesosy Kristy. Mahery Jesosy Kristy. Ary ny fanahiny mbola omeny ianao, mbola mombanao, mbola hiaraka aminao. Amen. Ny fanahiny mbola omeny ianao, mombanao hiaraka aminao, androso mandrakariva ianao. Ka rehefa tonga ny fotoana, dia hitanao hoe talenta 5 no omenao, ty efa talenta 10. Talenta 2 no omeny ianao, talenta 4. Ary dia averiko ihany hoe le nandevina talenta mba samy andoatra ny talenta ny daholo. Fa iny raha iny mbola afaka amin'ny tombo iny. Zay matoky amin'ny kely no manapaka ny be. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Omeko anao ny satroboninahitra fiainana fa aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Jesosy anie zay efa niantso anao mbola hitahiry ianao. Jesosy le efa niantso anao mbola volanao. Jesosy le tianao mbola ampahery anao amin'izao fotoana. Amin'ny adinao, amin'ny fitsapana misy ianao, amin'ny fizahan-toetra, amin'ny zavatra manahirana, amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny samboara voary. Mety tsy haintsika ny vahaolana, tsy fantatrika zay atao. Fa ny tompo mifehany io. Tompo manana lalana. Tompo manana zavatra ivoahana tena hoe ivoaka mamiratra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mpandalovy ny zavatra maro ianao zao. Matsiaro anao mbavaka. Ianao koa mivavaka ho anao. Jesosy anohana anao ary androso ianao. Fa zay fotsiny lazaiko hoe aza mijery ny hita fa mijereva ny tsy hita. Fa ny hita dia vetivety foana, ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Izy io tsy hita io, Jesosy, ny fanjakana, ny fahamarinana, ny fahatongavana, ny fiverenana, sainy ny zavatra any ambony, any amisan'i Jesosy Kristy. Omeny anao ny herin'ny fanamasina. Ilainao zany amin'ity androany ity. Mampionona anao izy amin'izao fotoana izao. Mampahery anao izy ao am-pitoerana eo. Mamporisika anao izy ao am-pitoerana eo. Mandatsaka ny afony aminao indray izy eo am-pitoerana eo. Ka androsonao. Zao ny lazainy tamin'ny Eli, hoaniny ny sakafo fa mbola lavitra ny lalana. Hoaniny ny sakafo mbola lavitra ny lalana. Zay rehefa laza teo, nahatra ela le mpiandry an'le talenta, mbola lavitra ny lalana. Hoaniny ny sakafo, tenin'Andriamanitra. Hoaniny sakafo, sabatry ny fanahy. Raiso ny tenin'Andriamanitra, mazoto mivavaka. Ao koa fianona ny fanahy mandrakariva. Fa be da be ny mila famonjena, be da be mila fahazavana, be da be mila zarana an' Jesosy. Ianao ny natsony, ianao ny nampiasainy amin'ny talentanao, amin'ny fameza-pahasoavana anao, amin'ny zavatra rehetra omeny anao, ianao ny nampiasainy. Ary izy rehefa mahatoky ianao amin'ny fotoana, matoky ianao amin'ny fitaovana, matoky ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia lazainy ianao hoe mpanompo tsara sady mahatoky. Hiditra ny fifalian'ny tomponao ianao. Jesosy Kristy anafihery anao indray androany. Jesosy Kristy amporisika anao indray androany. Jesosy Kristy amelombelona zay rehetrarehetra matimaty ary ampahery anao. Fa matoky izy. Samy mivavaka eny am-pitoerana eny. Samy mandinika ihany koa hoe aiza moa misy anahy. Fa misy zavatra napetraka Jesosy ao aminao. Tiany mbola ho ampiasainao. Ny fahamasinana,
fitiavana, aretana, herin'ny fanamasana. Jesosy misaotrany amin'ny fotoana androany, misaotrany amin'ny teninao. Teninao dia fanahy sy fiainana. Fona aminao ny amin'izay mety mbola tsy finoana. Fona aminao ny amin'izay mety mbola fimonomonomana izay mampiseho ny tsy fahatokinanao. Fona aminao ny amin'izay mety fiemorana. Jesosy ianao no mandray androany. Ary misaotra fa nampahafantarinao anay fa Andriamanitra tsy mety reraka ianao. Andriamanitra tsy mety sasatra ianao ary ny fandaranao tsy hainao, tsy haheverina. Misaotra fa ianao ilay mpanefy ary ny fanefenao an'ny tsirairay avy na mafy ara tianao amoahana ny endrikao zany ary manana zavatra tsara ho an'ny tsirairay avy ianao, hevitra tonga fiadanana fa tsy lozana na fanantenana ny amin'ny farany. Jesosy ianao no lohany, ianao no ivony, ianao Jesosy malala no tiana ho hita eny amin'ny tsirairay avy ny fahamarinanao, ny fahamasinanao, ny herinao, ny teny famonjena ho an'ny olona rehetra. Jesosy ianao no mampahery ny tsirairay avy androany. Ho fatany tokoa fa misy hevitra hitondranao azy, ny famolavolana izay ataony ho anao, ataonao azy, ahatsara azy zany. Mba hisy fisaorana sy fankasitrahana sy fahatokiana eo aminy. Ary fatany koa fa tsy matory ianao narendremana, fa ianao mijery mitsinjo ary mahafantatra izay rehetra ataonao, mifeny fotoana, mifeny zavatra rehetra, ary tsy hamono ny zanakao ianao, tsy hamono ny zandrinao ianao, fa amelona azy ary miaro azy. Jesosy amin'ny asa rehetra izay napetraka ao tanterahany tsirairay avy, satria napetraka ao hitory hanambara ny filazantsara, hahery ny tsirairay avy, ho mahatoko ny tsirairay avy, ary dodina androso amikery eo aminao. Fanahy masina mahery amin'izao fotoana izao indray ianao mbola mampirisika ny tsirairay avy. Fanahy masina mahery amin'izao fotoana izao indray ianao mbola manamarina ary mameno zotom-po farisihana ao amin'ny tsirairay avy. Fanahy masina ilay afo mandoro ao amin'ny tsirairay avy, tsy ampiembotra, anala ny tahotra, anala ny fiahoahorana, fa tena andreny feonao, ahita ny lalana izay soritanao andehanany, ary andeha amin'ny fahatokiana tompo, andeha amin'ny hery sy ny fahefana, anitsaka ny on'ny Jordana ary romaina tahaka ny atota-kazo zany, anitsaka ny maimboka, anitsaka ny mena rano, ary tsisy hampaninina azy ny herin'ny fahavalo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Tsisy marombaka ny ampelantananao, fa ianao no mife Jesosy io, ianao no mife. Dia ianao no manohana fanamazoto amin'ny tsirairay avy, ianao manohana fanamazoto amin'ny tsirairay avy, ianao no mameno ny tsirairay avy amin'ny fanahy androany, ianao no manositra ny tsirairay avy amin'ny anjara andraikiny, amin'ny fitoriana, amin'ny fizarana, amin'ny fiasana, amin'ny asa mandrarahana isan'andro Jesosy. Tahaka ny nombanao andro Davida, ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Tahaka ny nombanao andro Josefa, ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Tahaka zany koa aminay tsirairay avy rehetra Jesosy, na inona ataonay dia ho voninahitra ao, ary ho lavorary zany Jesosy, ahitana ny voninahitra ao, hanomezana voninahitra anao. Jesosy Kristy Tompo, eto amin'ity toerana ity androany, mbola anangananao olona maro, mbola anangananao mpanompo maro, mbola anangananao Jesosy mpanompo fen'ny afonao, andeha izara anambara ny teninao. Misaotra fa tahaka ny nampiasanao an'i Solomon, efa novonononao tao amin'ny Davida ny fitaovana sy ny entana rehetrarehetra, ianao no manome saina sy fahendrena ho an'ny tsirairay, ary mameno fanahinao ianao Jesosy androany. Ny ositra vaovao, ny menaka vaovao Jesosy malala, ny fanahinao Jesosy, ny ositra avy aminao, mirotsaka amin'ny tsirairay avy eto androany, iasany amin'ny hery sy ny fahefana avy aminao. Itiavany ianao bebe kokoa, itiavany ianao bebe kokoa, itiavany ianao bebe kokoa Jesosy, ary ankahalany ny fahotana, ankahalany an'izao tontolo izao, ankahalany izay rehetrarehetra tsy ankasitrahanao Jesosy, fa apetraka ao aminy ny fitiavana anao, ny fitiavana anao mihoatra ny zavatra rehetra. Fanahy masina malala, mitsofa ndray eto androany, fanahy masina malala, tetezo ny tsirairay avy, zarao tompony osotrao, tsisy fetra, tsisy fetra, tsisy fetra, andehana ny tsirairay avy Jesosy, ao anatin'izany dingana amin'ny fahafianon'ny fanahy zany Jesosy malalo, amin'ny fanosorany fanahy zany Jesosy malalo, ary ho hitany fa ianao no momba azy, ho hitany fanahy mibebaka, ho hitany olona sitrana, ho hitany olona afaka, ho hitany olona izay tena hoe mahazo ny famonjena maimaimpona ao aminao Jesosy. Halleloja. Fanahy mahery no nomenanao fa tsy fanahy osa, fanahy mahery no nomenanao fa tsy fanahy osa. Halleloja.
Jesosy mampitombo ny talenta izay efa nomeny anao ho voninahitry ny anarany. Amin'ny anarany Jesosy eto amin'ity tanàna ity, eto amin'izao Antananarivo zao, eto Madagasikara, noho ny fampiasany Jesosy asy anao ho maro ny azo le teny tsisikilema, ny azo ny teny fiainana. Haleloia. Jesosy eo anao mandefa ny tsirairay avy, anao mandefa ny miaramila anao tahaka ny vainafo ny teny, hitona rano velona mahafapo. Ary le rano velona avy aminao nefa mirotsaka amin'ny tsirairay avy, miboboka ao anatiny amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Haleloia. Ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy, ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy. Mandehana amin'izao herinao zao fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao, tahaka ny nanombany an'i Gideona. Hitanao ny fandresena nentin'i Gideona, hitanao ny fandravanana izay nentin'i Gideona tamin'ny fahavalo. Tahaka ny nandehanan'i Gideona, tsy niankina tamin'ny tanjany, tsy niankina tamin'ny heriny, tsy niankina fahalalany, fa niankina tamin'ilay iraka napetraky ny Tompo, niankina tamin'ny osotry ny Tompo, manositra anao koa izy androany. Ary andehananao amin'ny kiry mba ho an'ny Tompo ny alehiben'ny hery, mba ho an'ny Tompo ny voninahitra, ary tsika hiara hisaotra, hiaran-kalaza, hiaraka nome voninahitra azy. Aleloia. Misaotra fanamasina, misaotra fanamasina ny fanosoranao ny tsirairay, misaotra fanamasina ny amin'ny fiasanao, misaotra fanamasina ny amin'reto atao hoe lay mpiasa amin'ny ora farany, le mpiasa amin'ny ora farany, tsy matahotra, tsy miahotra, tsy mangina, tsy miodina, tsy miampotra, fa mandroso amin'ny anaranao Jesosy, mitsangana ho miaramila amin'ny anaranao Jesosy, ary mitsangana eo amin'izay banga rehetra izay hitady hidiran'ny fahavalo. Miaro ianao Jesosy malala. Haleloia. Misaotra Dado, misaotra fa manositra ianao, misaotra fa mameno fanahanao ianao, misaotra fa misy fodorodoro sy mangorakoraka androany, manenina ny amin'ny fahotany, manenina ny amin'ny fotoana lasa, ary mametraka ny hoaviny ray manontolo am-pelatananao. Jesosy tsy mandasa anao, Jesosy tsy manameloka anao, Jesosy manangana anao, ary Jesosy mametraka anao am-pelatanany. Fa tsy mbola vita ny ilany anao, tsy mbola vita ny lalanao, fa mandehany ianao, mandrosoa ianao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Misaotra Dada malala, misaotra masina, misaotra fanamasina fa manositra ianao, mamelo ianao androany Jesosy, ianao ny manangana Jesosy Kristy Tompo. Haleloia. Haleloia. Jesosy mbola mameno enti-manana eo am-pelatananao, afahanao manao ny asany. Jesosy mameno mbola enti-manana rehetra, izay fantaniana rehetra mipetraka ao amin'ny sainao ao matoki, fa Jesosy nefa vahaolana, Jesosy nefa vahaolana, Jesosy nefa malala fa atoky azy ianao. Haleloia. Jesosy malala. Misaotra ny amin'ny fiangonanao Jesosy. Ianao no herinay, ianao ny tanjakay, ianao ny ankinanay Jesosy. Haleloia. Ianao no iravoravonay. Misaotra ny amin'ny fahavokisam-pifaliana izay omenao, misaotra ny amin'ny firavoravona avy amin'ny fanamasina izay omenao Jesosy. Ao anatin'ny ady zay dia mifaly, ao anatin'ny fitsapana zay dia miravoravo, ao anatin'ny tafiodrivotra zay dia mitony Jesosy malala, ary ao anatin'ny asa zay dia manana fanantenana ao aminao Jesosy malala, ary ianao no mampitraka sy mampandroso Jesosy. Haleloia. Amin'ny anaranao Jesosy malala. Andriamanitra mahavonjy, Andriamanitra mahery, mahatoky ilay efa nianto Jesosy, ary ianao nanomboka ny asa tsara no hatanteraka izany hatramin'ny farany Jesosy. Haleloia. Haleloia. Misaotra Dada. Haleloia. Mahatoky, mahereza, mandrosoa mandrakariva amin'i Jesosy. Haleloia. Tsy eo le sans fil. Zavatra rehetra mety miova, fa Jesosy Kristy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Miorina ambony vatolampy ianao, ary navavahady ny fiaina tsy hitara, tsy haresy ianao, fa ataovy tena tokonao hatramin'ny farany Jesosy. Amen. Ataovy tokonao hatramin'ny farany Jesosy, fa izy miantoka ny fiainanao rehetrarehetra, ary ianao androso amin'ny kery araka ilay voalaza teo. Amen. Mbola anao ila fiderantsika, mbola andrositsika ao amin'i Jesosy, mbola androso mandrakariva ianao amin'i Jesosy. Mba ho manana kely ilay hira rehefa avy eo ilay hoe ianao tia na foana zao rehetra zao Tompo, mbola tia ianao, mbola tianao Jesosy androso ianao. Toerana fanatrehan Jesosy, mitoerana fanatrehan Jesosy. Mbola hivavaka tsika, mbola hifampivavaka tsika, mbola hifampatsiaro am-bavaka tsika, mbola androso tsika ao Jesosy.
teo am-pivavahana teo dia matsapa fiadanana, ary fiadanana io tia mipetraka amin'ny rehetrarehetra. Itao ampiresahana eto aby zao tsy fijoantsika zao dia mahita tanana ngeza be anankiray, tanana lehibe tsy voavarotra ao mihitsy, ary io no tiany aseho hoe miazona anao eo amin'ny tanan'i Jesosy, miazona anao eo amin'ny tanan'i Jesosy. Na manao fitsangan-javatra rehetrarehetra sy fisafotofotony zavatra rehetra tanan'i Jesosy io miazona, tsy fohy fa mahavonjy ny lazany an'io, miazona anao hatramin'ny farany, fa inao fotsiny matokia hatramin'ny farany dia ianao mandehana hatramin'ny farany. Halleluja. Loary eo aminy fonao, boray eo aminy zavatra rehetra, lazao azy koa zay mampanahinao, tsy ametsiny anao mihitsy izy, fa zay mampanahinao zay mbola mampataotahotra anao tenenao aminy, lazao aminy, teneno izy aby andreo toky atao natoka Jesosy, ametrao famporisihana atao natoka Jesosy, ary tsy hijery olana ianao fa hijery an' Jesosy zay tompony vahaolana, hijery an' Jesosy ilay vahaolana ianao amin'ny zavatra rehetra. Halleluja.